dia atiam-piadoana riavana dia lazainantsika fa 30 ny andro izay miainantsika ity 2023 ity ary ny sisa tanana eny ampelatanantsika 2020 andro sisa dia ny fanontaniana fa inona re zavatra ao anatin'ny saina maneritreritra atsika manoloana ny andro efandiavana andrindra fa ny andro sisa zay mbola mitsahantsika ary izay indrindra no nakana ny kristiana toko faharoa ny andriny voalohany hatramin'ny andriny fahafito dia raha mety ianareo atao mivelatra tsy tapaka eo alohanareo izany tenin'Andriamanitra izany fa melohan'izay dia hoe mba hifanadina kely inona tsara lay mahevitra antsika amin'ity volana aprildia ny heviny fitsanganan'ny tompo ny heviny fitsanganan'ny tompo dia nisy fanontaniana ity hoe nanovanao ve ilay hery izay nitsangana ny Jesosy Kristy sa mbola ianao ihany no ianao ary etoa lariavana dia amin'ny fandraisana ny bokin'ny Efesiana toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito zany dia apetrako mazava tsara ilay fitarian'ny fanahy hoe mifangarika ny talohan'ny kristianina amin'ny ankehitriny avery koa mifangarika ny talohan'ny kristianina amin'ny ankehitriny indrindra moa fa ny hoazy ka ireo zavatrareo zany no resantsika ny taloha amin'ny olona anankiray izay tonga amin'ny finoana any Kristy dia mezaka manampy antsika i Paoly apôstôly dia raha mety ianareo jereo miaribony amin'izay ny andiny voalohany tapany faharoa amin'io Efesiana toko faharoa io inona ny taloha ho an'ny olona anankiray zay finoana any Kristy dia afaka miaraka mamaky antsika io tapany faharoa io hoe folo mbola matiny fahadsinareo sy famotanareo raha lavana dia zay zany ny atao hoe kristiana ny talohany dia olona matiny fahadisoana izy matiny fahotana izy tsy hitan'izany ny andiny fa telo dia inona ozy ny andiny fahatelo teo ozy no teo amin'ireo no nitondrantsika tena koa fahiny tamin'iny filan'ny nofotsika ka nanaovantsika ndramin'ny nofo sy ny say atsika dia zanaky ny fahatezerany toy ny sasany koa isika atreto hoe avana samy laza ve ianao ka ozy ianao hoe tsy mozaza
izy no samylaza hoe tsy makasika anao zany tenany mampisato ny olona anankiray izay tonga amin'ny finoana any Kristy no ny herin'ny Kristy zay miasa ao anatiny lay fahininy tsy mitovy amin'ny ankehitriny ny fahininy dia ny tonga tena tamin'ny filaniny nofo ary nanaovana ny daniny nofo sy ny saina ary dia zanakinina fatizera mbola toy izatsika atandravana dia mijanona etsika ny andininy fahadimy ray tapany voalohany inona ny ten'Andriamanitra eo tapany voalohany amin'ny fahadimy miaraka tsika rehetrarehetra dia folo mbola matin'ny fahadosoana azysika dia navelona tsika niaraka tamin'ny Kristy fahasoavana no mamonjenanareo fa le ale amin'ny tapany voalohany eo hoe ny fahiny ny olona anankiray zay tonga finoana Kristy dia olona mbola matiny fahadosoana izy dia netsika ravana mba hanao exercice d'honnêteté ho frantsay inona exercice d'honnêteté aminao raha ataontsika hoe 5 point farany olon-kendry dia donetsika mba hiteny hoe izy manana noty 1 sur 5 mazanana izy manana noty 2 sur 5 izy manana noty 3 sur 5 izy manana noty 4 sur 5 ary izy manana noty 5 sur 5 mampandeha saina manetritra izy sady tsy sady tsy deux izy sady tsy 3 no tsy 4 andinao fa ny 5 lasy teo izy tsy izy fa inona koa kany ianao io sa anao velolaza fa ozy anao hoe raha atao fanadinana pasera io andininy voalohany io hoe olona mbola maty ny fahadosoana sy fahotana sa anao velolaza hoe mbola tsy fiainanao tsoto izy zany ary tsy vitan'izany raha raisina teo ny andininy fahatena olona mbola mitondra tena araka ny filany nofo ary mitondra tena araka ny dany nofo sy ny say efa tsy fiainanao tsoto izy zany raha tsy fiainanao zany dia tenenao ny olona akaiky anao tsotra hoe raha efa noarako daholo zany rehetrarehetra zany sanino miteny tanao io mahagaga fa izy anao io fa samy lasa be anao fa zany zavatra zany efa tsy fiainanao tsotra ho an'ny lehilahy manamagy be zany efa maharaka miteny hoe za maman za tena tsy mba lany andro am'zany filanarany fizantsona satria zay mampiravana ny tanjona eto lay herin'ny Kristy lay mitsangana tao anaty lay miasa ao anatinao ary zay mampitodika antsika ravana amin'ny atao hoe ny ankehitriny indrindra koa fa hoavy dia netsika hijery andiny faefatra inona moa ny ankehitriny ny olona anankiray zay nanaiky any Kristy mitombo sady mpamonjy ny fiainana andiny faefatra miaratsika rehetrarehetra hoe fa Andriamanitra zay manankarena ny famorampo no ny alehibe ny fitiavana zay
Fatwe za tanora zara namana account tsara fa zao za efa mandeha vava za dia tsara be mihitsy ny account zany ve akanjo tsara be le raha fa mazava ho azy aby mifanarana tombolo le apôstôly zay namitana ny fiangonana tao Efesosy hilazana amintsika tsirairay avokoa ny famondram-pon'Andriamanitra le avy zay nanehory ny fitiavany antsika tamin'ny anarana izy tamin'ny anarana Jesosy Kristy atsindray mandeha tsika no miaina zany famondram-po zany fa ny isan'andro tsika azay ka manitomba manao amin'ity androany ity satria efa ny tompony izy manko raha manao isan'andro sika jerena le hoe ao anatin'ny ray volana dia efatra lahady androany zany tokony farana ny avy ny volana avrily nefa araka ny calendrier amintsika mbola le 30 vao farana fa tsy 23 aninona ny zavatra nasan'Andriamanitra aminao a dia ianao iaina ny famondram-pon'Andriamanitra satria tian'Andriamanitra ianao azay natonga lay teny lay averimberina foana ny jaona toko fahatelo andiny fahenina ambiny folo lay milaza hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeno ny zanan'atokana mba tsy very zay rehetra mimazy fa anana isitrapon'Andriamanitra araka izany aby rehefa asehobenao tokoa ny famondram-po dia avetrany ianao a sary mitoetra hoe olona manana ny fiainana manak'izay dia te hitsangana koray za amin'ny fanontaniana anankiray hoe izy ary tena sura fa efa manana fiainana manak'izay zay tsalana hitanana za olo anatiny za fa zao hoe izy manontany rey izy tsy anatiny anisany mbola tsisy le efa manana fiainana manak'izay misy olona zany a sady le izy no manina tsisy izy dia mahagaga zany hoe atao anaty fiangonana ty zany misy olona au milieu foana izy amin'ny zavatra rehetra sady tsy aty tsy ary eo foana ovinaryanao ny sahikisaka fa eto iavana dia maro amintsika fa raha tonga ny finoana ny Kristy indrindra moa fa ny hery Kristy miasa ao anatintsika dia miaina sy mivelona ny famondram-pon'Andriamanitra isan'andro isika ary satria miaina sy mivelona ny sitrapon'Andriamanitra ny famondram-pon'Andriamanitra dia mahatsiaro fa hoe olona ny tiavana ary satria olona ny tiavana dia olona manino mitian'izy mitiany Caroline re sa mitian'izy zany aho mitiany Jesosy Kristy ilay naraiky faty teo amin'ny azo zay iny zany avana ny fiainan'olona anankiray zay manaiky ny heron-tompo azany avana mitaovana anao eo anivon'izao andro lahady zao manahoana ny fitiavanao an'i Kristy mihoatra n'ilay zalahy manahoana ny fitiavanao an'i Kristy mihoatra n'ilay zazavavy mahafinaritra be ny fanontaniana azo manontaniana ve ny olona akaiky anao manahoana hoe ny fitiavanao an'i Kristy manoloana n'ilay de moyen à problème de suspension manontaniana izy raha tianao marina Jesosy inona ny zavatra tokony hanamarika ny fiainanao areto ariavana dia mampita sady fa dia tokony any firazanlarano razanan'izay a fa amin'ny azomazo ao anasana ny tanora rehetrarehetra ny fotoam-pifoazana izy io a fa ny teny moa zany a amenina manomboka dia hoe tanora sy taranaka mangoso tanora sy taranaka
manoatra ny mpandresy. Ka ianao manasana zany atao hoe tsika nefa hijery hoe misy tanora ve manatin'izao deuxième culte zao sa tsisy? Misy tanora ve sa tsisy? Raha misy ary mitsanana vetivetinareo le hoe tanora. Misy olona sasany zao efa antitra sakiny izy, efa rehefa mijery anazy dia tanora izy a. Dia tenena amin'ilay olona akaiky anao a, azadino hoe fotoanantsika amin'ny zoma amin'ny ora hariva. Anareo ndray meme foana fa tsy tenenareo le resaka. Azadino hoe fotoanantsika amin'ny zoma amin'ny ora hariva. Ny andahateny amin'izio a dia pasteur Fabrice efa mandalo ataontsika foana izy a, ka izy no hitondra antsika rehetrarehetra. Mahafinaritra mahita an'izany hoe tanora mandroso zany, mahafinaritra hita hoe tanora mandresy zany, fa tanora manoatra noho ny fandresy. Andelagabe aho zany mijery le tanora ka ny vantomantony reny daholo le mitsanareo. Ka rehefa tsika aty zay rehefa miresaka hoe za tanora fa tanora zokiny. Nareo hoe tsy anatin'izany antsony ka nareo tsy mitsanga sa nareo fa naka klasy ny antitra. Dia tsika te mafao le tanora io fa sady mandray fampianarana amin'ny zoma io, mandray asa sy fampahiresana ho azo petraky nareo. Fizatsika ka ny ankehitriny olona anankiray izay tonga fotoanany izy amin'ny aina lay eniny izy dia hoy ny andininy fahadimy tapany fara miarakatsika rehetrarehetra dia navelona atsika miaraka tamin'ny Kristy. Izany hoe ny olona anankiray izay tonga ny vonoanany Kristy dia velona ao amin'iza ao amin'ny Kristy. Arinona ny hevitra zany hoe velona ao amin'ny Kristy zany? Dia raha mijery tsara ianareo a amin'ny baibolinareo ao dia misy entre parenthèse eo. Hitanareo ve entre parenthèse? Na le soratra ao amin'ny entre parenthèse fahasoavana no zany hoe ny olona ao amin'ny Kristy zany dia olona miaina amin'ny fahasoavany Kristy. Satria olona miaina Kristy dia olona manaiky hosoa. Dia tao mazava koa efa tsy hosoa tahaka te azo be ianareo, fa olona mirotsaka manao asa soa. Ary tsy vita zany olona mizara fahasoavana. Matahatra ikiriavana zay lay fitsanganana ka atonga ny olona anankiray miteny hoe alokiany mba alokiany za tsy mivavaka toy zay tahaka reny. Inona ny zavatra mantana anazy? Zava-dratsy. Ny fiainany feno iny feno faharatsy. Fa ny olona ao amin'ny Kristy ao efa tsy zantsony. Tsorintsika amin'izany angamba lay Paoly apôstôly raha solista roa dia lasa Paoly araka ny Korintianina faharoa toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo lay milaza hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia manina ho zay indreo efa lasa ny zavatra atonga. Paoly apôstôly taloha namentsika fiangonana rehefa tonga amin'ny finoana Kristy izy a dia nanino lasa mpanomina fiangonana iray. Areto hoe afa mandeha mitodika amintsika
firy zay na kristiananao ny ainanao tao anatin'ny finoana ny Kristy firy ianao ihany malala fa inona ny zavatra mba efa vitanao. Fanontaniana mila vanto zao ny avy ary ianao ihany mamaly azy mamaly amin'ny fahaenina sy ny fahafito. Otsika rehetra miaraka mamaky amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary miarana tsangany isika ka miarana petrany aiza, miarana petrany aiza. Ianao zany aiza raha ako toerana misy anao ary aiza ny quartier-nao amin'izao fahavelomanao zao toa hoe an-tanam-boly zany ny quartier-nao ty hoe any Mangahano. Ayayay, sasany mamboly madinika, sasany Tanamakoa, fa ianao dia vahoakanina teneny olona akaiky anao ka ianao hatram'izay hoe olona efa nenandro fa mbola tsy fantao nazoazany medanitra kay toeranao fa tsy mamboly madinika. Toy izay tsika raha hoe miarana petra ny any an-danitra aiza ozy ao amin'i Kristy Jesosy. Dia aitika loatra ny avy nalay tantara fa maty Jesosy nalevona izy mitsangana tamary tamin'ny andro fahatelo izy ary nakarina ny an-danitra. Lay fanontaniana namela fiteneny karazana toroiko fotsiny fa raha marina dia efa zay misy ny toerana misy anao dia aiza an-danitra aminy amin'izay misy any Jesosy Kristy. Fa misy olona sasany hafa Jesosy Kristy nazy amin'ny folo pointy any fa lahady be zao aiza olo zao menakavy zao zao any amin'ny olona masina folo pointy. Sasany any Tabakary zany misy azy azotsika toizina raha fa ataovina zava aminy amin'izay misy any Kristy zany toeranao rehefa tonga ny finoana aniza any Kristy ianao. Azay no mahatonga hoe ny andro alahady andro natokana anamasitana ny Kristy satria hoe andro mitsakarana. Donc zany ianao zany tsy misy zava-dehibe ataonao afa-tsy ny momba any Kristy. Zay mahatonga antsika lahady tsy maintsy tonga am-piangonana, tsy maintsy ho azy fa tsy hoe tokony tonga am-piangonana, tsy maintsy toy izay tsika amin'izay ary sady fananantsika ny dimy fafito ny avy miaratsika rehetrarehetra inona voalazan-tena Andriamanitra eto pasehony amin'ny andro azy ny abeny aneny fahasoavana amin'ny famoram-panahany amintsika ao amin'ny zany hoe ny olona zay tonga ny finoana ny Kristy dia olona miaina ny famoram-panahany Kristy. Jesosy Kristy ny avy tsy mba sarotony aminao fa Jesosy Kristy tena tianao arakan'ilay teny amin'ny Jeremia toko faharaiky amin'ny telopolo andimy fahatelo ilay milaza hoe fa fitiavana mandrakizay ozy nitiavako anao. Teko marano la raison avy lehilahy mantsika izy amin'ny tontolo zany ary mbola petrapetry ny fanontaniana raha ianao zao moa zany no manontaniana ianao ve mbola olona taloha sa efa olona ankehitriny sy ho avy. Izy amin'azy hoe zany mbola olona taloha misy anahy pasteur ary izy anay amin'azy hoe za efa natao amin'ny ankehitriny sy ho avy ary sanany entanana isy olona tsy manana tamina mihitsy koa sady tsy taloha zany izy any tsy ankehitriny
izy teny efa fahambola ngamba misy anazy satria tsy voasoratra eto manko zany fahambola zany fa fahiny zay le zany Paoly apôstôlety ary izy andray ary maniry hiala ao amin'ny fahiny ho ifindra amin'ny ankehitriny izy zamahinina zany sakamytana ato bombaka be izy ato misy olona anankiray no farana riavo miafatsy manomiatena riavo saty alady faefatra androany ity a dia hitomana anao ampahitana hoe fahininao a dia fantatra toa fa ianao dia tomony fanamasina hoe hiala am'izany fahiny zany ka hitoetra amin'ilay atao hoe ankehitriny ary lay ankehitriny dia iarahana am' Jesosy Kristy hiainana ny fitiavan'i Kristy sy ny famolampolo ary hitoerana miaraka amin'i Kristy zay any andanitra fa zany masika ao anatin'ny sainao hoe mbola misanasany io a dia ataovy tsotra fotsiny vavaka rehefa avy eo satria mitonga amin'ilay hoe vavaka tsika izao a aorina ny tonteny hoe Jesosy io fantatoko fa mbola lay taloha lay fahiny zay mitoerako ankehitriny a voaiko anao ny foko sy ny fanako ary saiko ka midira ao boky ary indrindra fa ampio a hiaina sy hivelona ny ankehitriny miaraka amin'ny Jesosy Kristy indrindra moa fa loavo raimata voninahitra eo n'Andriamanitra ireo ihany fahasoavana sy fitana ho antsika sy mariavy amen. Secret